olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Faly miaraka amintsika rehetra indray ry havana amin'ity androany ity tonga eo ampanarahana an'ity conférence ty indray ianao zany de le conférence saison 3 zao mitondra ny lohateny hoe coronavirus sy ny faminaniana, coronavirus sy ny faminaniana. Ary ao anatin'ity lohahevitra androany ity dia manasanao indray a ny salamo 7:70 no hojerevantsika. Salamo 7:70 zany no horesantsika eto amin'ity androany ity. Salamo 7:70 de tsy inona akory fa ny tantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely fa izay, ary ao anatin'izany no angalantsika lesona ao anatin'ity androandroany ity. Salamo 7:70 ery amin'ny andiny 7:20 vakitsika ny vaky teny alohan'ny vavahantsika. Salamo 7:70 ny manomboka amin'ny andininy fa 7:20 sy manaraka. Ary ny rahona no hitondrany Jehova azy raha atoandro sy afo mahazava no ny alina. Namaky ny vatolampy tany anefitra izy ka nampisotro azy nanara-po tahaka ny amin'ny rano lalina, ary nampivoaka rano mandrika avy tamin'ny aram-bato izy ka namporotsaka rano ho tahaka ny ona. Kanjo mbola nandrosina nota tamin'ny any izy ireo ka napatezitra ny avy indrindra tany anefitra. De nakafanan'Andriamanitra tampony izy tamin'ny ilany hanina araka ny nahaliana azy. Dia ny tena nohatra an'Andriamanitra ireo nanao hoe mahavelatra latabatra ty anefitra va Andriamanitra. Indro namelo ny vatolampy izy de nygorona ny rano ka nandrika. Mahay manome mofo koa va Andriamanitra mahatonga hena ho an'ny olony va izy koa noho ny reny Jehova zany de tezitra izy ary nisy afony rehatra tamin'ny Jakoba sady nisy fahatezerana namelo ny Israely satria tsy nino an'Andriamanitra izy ireo ka tsy natoky ny famonjeny kanefa nandidiny rahona tany ambony Andriamanitra ary nivaravarany lanitra no novoany de nandatsaka mana teny aminy hoaniny izy ary ny vary lanitra no nomeny azy. Ny fihinany mahery no nohan'ny olona nanaterany hanina avoky azy izy nampandeha rivotra avy any antsinanana teny amin'ny lanitra izy ary ny heriny no nitondrany rivotra avy any atsimo de nampilatsany ena betsaka ohatry ny vovoka izy sy voromanidina ohatry ny fasiky ny ranomasina ka nalatsany teny avon'ny tobony manodidina ny fitoerana de nahinana izy ireo ka voky tsara ary zay ny ilainy de nomeny azy nefa tsy niala tamin'ny filany izy ary mbola teo ambavany any ny haniny de nyrehatra tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra ka nahafatesany ny tremala teo aminy ary naripany ny zatovolahy ny Israely. Zany ny vaky teny angalantsika teny ndray sy fandalinana sy fanadiadiana amin'ity androany ity. Ny atendakany sy ny faharinganany zanak'Israely tany anefitra riavana mirongatra amin'izao amin'ny teny zao ty Salamo 7:70 ty mirongatra zany hoe ny fanoherana an'Andriamanitra ary ny atendakanina amin'izao amin'ny teny zao. Ary amin'ny akapobeny 20 isanjato ny aretina nge zay mahazo ny planeta misy atsika amin'izao amin'ny teny zao indrindra ny olombelona sy ny biby de vokatry ny sakafo hoaniny ampidiriny ao anatiny ao. Ary adinao ve fa ny antony fototra nge nampirodana ny fiainana mandrak'izay teo am-pelantanany Adama sefa de ny atendakanina. Indro zany atendakanina zany fa mipotra ndray tany anefitra ka dia ripaka sy ringana tany anefitra ny zanak'Israely ozy ny tenin'Andriamanitra Jakoba ary de rosisa no tafiditra tany Kanana ny rehatra ny fahatezeran'Andriamanitra. Riavana zany ndray no diniantsika sy ho alalintsika amin'ity androany ity. Andeha hivavaka isika angataka ny fanahy masina ho amin'izao fandalinana sy fandiniana ny soratra masina izao. Andriamanitra mahefany zavatra rehetra mideranao zahay mankalaza anao zay Andriamanitra misedra olana ity nosy malalana ity
koa mangataka aminao zay Andriamanitra mba hamindra fo aminay ianao, mangataka aminao zay Andriamanitra vao vao Andriamanitra ny olana zay misy any amin'ny tokantrano tsirairay avy any amin'ny sambatan'olona Andriamanitra, arotsay re tompo ny finoana, arotsay Andriamanitra ny fibebahana, arotsay Andriamanitra ny fekekeloka alefaso anatin'ny fona izany, apizy Andriamanitra hibanjina lay menarana varahana ka hitodika sy atoraka any aminao amin'izao vanim-potoana misy anay izao. Andriamanitra mirongatra eto amin'ny firenena ankehitriny ny zava-pisotro mahamamo, ny rongony, ny atendan-kanina, ny fanolanana, ny faniratsirana Andriamanitra tsy tandalana itsony amin'izao fotoana izao. Ny vahoaka araka ny teninao hoe no ny abetsahan tsy fakatoavan-dalana dia miamangatsika Andriamanitra ny fitiavany maro, indrisy Andriamanitra ao amin'ny televizion amin'izao fotoana izao, miamaditra andreo manalina, miaratsy loha andreo manalina Andriamanitra, miaratsy fanahy, miasatana andreo manalina izahay amin'izao fotoana izao. Koa vonjeo ny nosinay Andriamanitra, vonjeo zahay malagasy tompo malala, efa namonjy any tamin'ny fomba mahagaga ianao tamin'izao coronavirus zao Andriamanitra, mideranao sy mankalaza anao zay, fa mangataka aminao Andriamanitra tsy amin'izany ihany, fa vonjeo ny tanora, vonjeo Andriamanitra ny vahoaka malagasy, vonjeo zahay rehetrarehetra na manam-pahefana na olona tontoniny na ny saranga Andriamanitra olo-tsotra, vonjeo zay Andriamanitra, misaotra tompo, amen. Riavana misarika ansainao amin'ity androany itilo mba ho feny fiderana an'Andriamanitra tsika eto Madagasikara hatramin'izao anie vokatry ny araky ny tatitra entsika isanandro sanandro zany dia zao miabe dehibe ny malagasy sitrana, miabe dehibe ny malagasy sitrana. Faharoa, tsisy maty teto amin'ny firenentsika, tsisy maty nyity coronavirus ty hatramin'izao, ary tsy zany ihany fa zao indro fa mitodika ety amin'ny firenentsika aloha ny olona rehetrarehetra. Voalohany tsisy maty, faharoa ny fitiarovan'Andriamanitra nyity firenena ity, fahatelo dia zao ny zava-maniry, ny zavatra nanantsika eto Madagasikara na ny saitsika malagasy dia mahaliana ny olona amin'izao fotoana izao. Koa fotoana tokony hiderana sy hankalazana an'Andriamanitra izao, hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra eto amin'ity firenentsika ity. Zava-dehibe zany, tena zava-dehibe mihitsy. Oka tsy ho variana atsika eo amin'ny politika, amin'ny adevitra isan-karazany, foka mba ho variana koa amin'ny fitantanan'Andriamanitra, fitondran'Andriamanitra n'izao firenentsika izao. Zafady tompoko, na inona zavatra misy mitatana ity firenentsika ity Andriamanitra, miaro ity firenentsika ity Andriamanitra, ka raha atodika amin'izay fotsiny ny adevitra sy ny resaka dia mitsahatra treo ny avinavina, mitsahatra treo ny adevitra, fa ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fankalazana an'Andriamanitra no tokony ho betsaka eo mipolotra eo amin'ny vavan'ny malagasy rehetrarehetra. Koa raha nitatana antsika Andriamanitra tamin'izay lasa zay, hitatana antsika koa Andriamanitra amin'ny ho avy, koa mangataka ny vahoaka malagasy mba hiaraka ny voninahitra an'Andriamanitra ary hideran'Andriamanitra amin'ny fomba manokana mihitsy amin'izao fanarana ny conférence zay arahantsika eto zao. Zay ny hoe lafa tsy zany kosa ny zavatra nisy tany anefitra, tsy zany ny zavatra misy tamin'ny andron'ny zanak'Israely, tsy fiderana an'Andriamanitra, tsy fankalazana an'Andriamanitra ny zavatra misy tamin'ny andron'ny zanak'Israely tany anefitra, fa zao fahamonaminainana, faniratsirana, fimonomononana ary de tezitra Andriamanitra, satria tsy nirarahin'ireo olon'ireo ny fitantanan'Andriamanitra, tsy nirarahin'ireo olon'ireo toy izao ny fitantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra. Ao amin'ny Salamo 7:7 andiny fadimy ka hatramin'ny fafito dia zao ny voalasa: nanorina ny teny vavolombelona teo amin'ny Jakoba izy, ary teo amin'ny Israely no nametrahany lalàna zay nandidin'ny razantsika ampahafantariny zanany. Vao nivoaka avy any Egypta ny zanak'Israely, dia ny kadô lehibe ny men'Andriamanitra ny zanak'Israely vao nivoaka tany Egypta izy dia zao ny didy folo, ny fitsipika, ny filamatry ny lanitra, lalam-panorena an'Andriamanitra dia ny didy folo. Tsy nomena tany Egypta mantsy ny didy folo, tsy nomena tany Egypta ny didy folo. Ny rahan'i Kristy no hita tany Egypta tamin'iny alina fandringanana iny. Ny rahan'i Kristy zany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no zavatra hita tany Egypta. Jesosy Kristy no hita tany Egypta. Zany kadô lehibe indrindra nomena zanak'Israely. Alohan'ny nivoan'ny zanak'Israely tany Egypta dia nasehon'Andriamanitra tany Egypta ny zanak'ondry tsisy kilema, Jesosy Kristy. Zany hoe noho i Kristy
no ny tanan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra no nivoahan'ny zanak'Israely tany Egypta, adino ny zanak'Israely zany. Ary rehefa tavavoaka tany Egypta ny zanak'Israely, rehefa nandalo ny ranomasina mena tandindony batisa, ozy ny Korintianina 1:10, batisa natao batisa tao amin'ny Jordan, tao amin'ny ranomasina mena, ny zanak'Israely rehetrarehetra tao ambany anyrahona zany. De rehefa vita iny de nomen'Andriamanitra cadeau lehibe, fanekena zany hoe ny teny vavolombelona ireo zanak'Israely tany anefitra. Ny didifolo de tsy natokana ho an'ny olona mbola ao anatin'ny fanangejana, mbola any Egypta, mbola ao anatin'ny ota. Fa zao rehefa atson'Andriamanitra ho zanany ianao, rehefa vita ny batisa de mampianara azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Zay tokoa ny tenin'i Jesosy rehefa latsa tany an-danitra izy. Mandeha nareo tovy mpianatra ny firenena rehetra, manova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, ary mampianara azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Riavana atao amin'ny soratra masina zany de zao, Kristy aloha no mandeha aloha, ny fahasoavana sy ny famonjen'Andriamanitra no voalohany, fa tsy hoe zay rehetra mitandrina ny didin'Andriamanitra tany Egypta no navoaka tany Egypta ho an'ny Kanana, tsia asio raha eo amin'ny tolanam-baravarana, vonoa ny zanak'ondry tsisy kilema, ary zay nisan'io raha io tandidon'i Kristy no nivoaka tany Egypta. Zay le eo ambany fahasoavana. Ary rehefa vita zany de nandalo teo amin'ny batisa ny ranomasina mena, ary rehefa vita zany vao mitranga ny 5 amin'ny Salamo 7:70, fa nanorina ny teny vavolombelona teo amin'ny Jakoba izy, ary teo amin'ny Israely no nametrahany lalàna zay nandidiny razantsika ampahafantariny ny zanany. 9 mba ahafantatra izany ny taranaka ho avy, de ny zaza mbola ateraka ka hitsangana hitory zany amin'ny zanany kosa, mba hametraka amin'ny fanantenany amin'Andriamanitra ka tsy hanadiny ny asany fa hitandrina ny didiny. Riavana zany fitantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra. Ary ary amin'ny 4:10 sy ny 12 de zao mbola mampiseho ny fitantanan'Andriamanitra ihany ny zanak'Israely, ary rahona no hitondrany azy raha atoandro, sy afo no ny alina. Io le andro rahona sy andro afo climatisé zany, zany hoe ny fitantanan'Andriamanitra zanak'Israely tany anefitra de tahaka ny programan'Andriamanitra any amin'ny Genesis. Raha vao namorona ny olombelona Andriamanitra, vao mipotry Adama sy Adama, vao vitan'Andriamanitra Adama, de efa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra, vita ny zavatra rehetrarehetra, efa nomanin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. De nomen'Andriamanitra azy mifitsipika manao hoe aza mihinana ny voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ianao, mba hanananao fiainana mandrakizay. Io fitantanan'Andriamanitra tany amin'ny Genesis io ihany, ty fitantanana omen'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra ity, no vonjeny, navoakany, no foroniny aloha, de nomeny azy, avy eo ny fitsipika zay avelona azy mandrakizay. Ary Andriamanitra de mitantana ny zanak'Israely teo ambanin'ny andro rahona sy ny andro afo, de tany aloha rehetrarehetra tany feno fahagagana ozy Andriamanitra. Tsy nirarahiny zanak'Israely 12 ka hatramin'ny 12, 12 ka hatramin'ny 12 vakitsika. Teo anatrehan'ny razana no nanaovana fahagagana tany amin'ny tany Egypta, de tany amin'ny tany Lemakzoana, nampisaraka ny ranomasina izy, de nitondra azy nita teo, de nampijanona ny rano toy ny atotan-javatra izy. De ny 12 namaky ny vato lampy tany anefitra izy, ka nampisotro azy nanara-po taka ny rano lalina, ary nampivoaka rano mandrika avy tamin'ny aram-bato izy, ka nampirotsaka rano ho tahaka ny ony. Riavana averin'ny salamo ny fitondran'Andriamanitra zanak'Israely tany anefitra, de tsy nirara iny zanak'Israely zany, tsy nirara iny. Riavana amin'ity androany ity, ny filazantsara manak'izay hotoriny eto ambonin'ny tany mialohan'ny fiavian'i Jesosy, de ny amerenana amin'ny olombelona rehetra ny fitantanan'Andriamanitra hatramin'izay ka ho mandrakizay. Averiko indray, ny filazantsara hotoriny eto ambonin'ity tany ity amin'ny olombelona rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny, de ny tany sana amin'ny olombelona rehetra ny atsaran'Andriamanitra nanomboka tany amin'ny famoronana. Faharoa, rehefa lavy ny olombelona de tonga tety ambonin'ny tany reo Andriamanitra mpamorona io tonga mpamonjy atsika. Ary fahatelo, tsy mijana ho mpamonjy atsika fotsiny Andriamanitra, fa ho avy any amin'ny raha lanitra andreo Andriamanitra namorona sy mpamonjy io aka n'izay rehetra matahotra azy. Ary faefatra, ny programan'Andriamanitra de izao, ny anome fiainana mandrakizay an'izay rehetra mino sy matahotra an'Andriamanitra.
ny fitantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany miainga tany Egypte mandra-patonga ny tany Kanana no aseho any Salamo 7:70 saingy tsy nirarahiny zanak'Israely zany. Ry havana am'izao tsika miteny zao tady varina eto amin'ity fiainan'ity isika fa amin'ny programan'Andriamanitra ho amin'ny olombelona dia izao tsy niaina eto amin'ity fahoriana sy fijaliana ity fa niaina amin'ny fiainana mandrakizay. Zany ny dikan'iny rahan Kristy, zany ny dikan'ny famoahana antsika eto amin'ity planeta ity ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka ataony Satana varina amin'ny zavatra tsisy dikantsika satria zao ny zavatra mitranga amin'ny 2:20. 2:20 dia nakafanan'Andriamanitra tampony ny zanak'Israely zany tamin'ny ilany hanina araka ny nahaliana azy. Tsisy ny rarahiny zanak'Israely ny zavatra mitranga, ny zavatra fitantanan'Andriamanitra an'izy ireo, fa zao mitady sakafo ny zanak'Israely, tady zavatra akoatran'ny efa ny fitantanan'Andriamanitra hatramin'izay izy dia nitady hanina. Ary eto amin'ny 2:20 sy ny 20 dia zao ny voalaza 2:20 aloha dia ny teny nanohatra an'Andriamanitra izy ka nanao hoe mahavelatra latabatra ty anefitra ve Andriamanitra, indro namelo ny vatolampy Andriamanitra dia nygorona ny rano ka nandrika, mahay manome mofo koa ve izy, mahatonga hena ho an'ny olony ve Andriamanitra. Ny lavanina tamin'Andriamanitra zanak'Israely dia ozy izy mahavelatra latabatra ty anefitra ve Andriamanitra, ny lahanina araka amin'ny filany ny zanak'Israely. Ary eto moa dia hoe mahatonga hena ho aty anefitra ve Andriamanitra. Maneho ny fahalavony Adamaseva io. Tsy nirarahiny Adamaseva ny sakafo nomen'Andriamanitra, tsy nirarahiny Adamaseva le sakafo be dehibe tao amin'ny sa Edena, be dehibe tsy tokony tsy forohana, ny azo rehetra ao amin'ny sa dia azonao hinanana ihany. Dia mbola misy hoe dia nomeko azy ny anana manitsambo sy ny hazo manitsambo ho fihinana ho an'ny olombelona. Tsy nirarahiny Adamaseva zany, tsy nirarahiny Adamaseva ny fiainana mandrakizay atolotr'Andriamanitra, fa ny zavatra nahaliana ny Adamaseva, nahaliana ny Adama dia izao zavatra hafa akoatra ny natolotr'Andriamanitra. Ry havana, zany ny zavatra ataon'ny Satana eto amin'ity planeta ity, mampitady zavatra hafa akoatra ny men'Andriamanitra ny olombelona. Dia indro zanak'Israely 2:20 miteny nanohatra an'Andriamanitra ka manao hoe mahavelatra latabatra ty anefitra ve Andriamanitra, ka manome sakafo hafa noho izao mana isan'andro zao. Ery amin'ny 2 fa 4:20 sy ny 7:20 dia zao nge voalaza le sakafo namona aminay zanak'Israely 2:20 dia nandatsaka manateny ambony teny aminy hoaniny Andriamanitra ary vary lanitra no nomeny azy. Le zanak'Israely mangataka sakafo zany dia izao mangataka sakafo hafa ivelany akoatra ny men'Andriamanitra, hafa mihitsy no nomen'Andriamanitra. Nefa ny zavatra resany eto ny 2:20 sy 2:20 dia zao vary lanitra nefa ozy izy meko andro zareo vary lanitra. Ary eo amin'ny 2:20 ary dia hoe ny fihinany mahery nge no nohaniny, ny fihinany mahery zany hoe tsy sakafo vita avy any amin'ny Carlton, tsy sakafo vita avy any amin'ny gastro, tsy sakafo vita avy any amin'ny hôtely 5 étoiles na 7 étoiles, fa sakafo vita avy any an-danitra no nomena azy. Fa leo ny zanak'Israely. Ry havana, atao anatin'ity Salamo 7:70 ty no ahitantsika ny saindaliny Satana, ny politika eto ambonin'ity tany ity. Zao zavatra iainantsika eto ambonin'ny tany zao ry havana dia zavatra ivelany zavatra nataon'Andriamanitra, zavatra hafa mihitsy amin'ny nataon'Andriamanitra. Zao zavatra iainantsika zao ary dia avelan'Andriamanitra anao zay tiatsika isika amin'izao tsika miteny zao anara-po. Zao ny zavatra nitrangany amin'ny numéri 1:20 rehefa manadiady an'ity ny numéri, rehefa mamakafaka an'ity zany numéri dia vakiny numéri mazava mihitsy, potsipotsirony numéri toko 1:20 ny zavatra nitranga tamin'ity fotoana ity. Numéri manasanao zany amelatra ny baiboly indray dia amaky eo amin'ny numéri tsika 1:20 andiny 3:20, numéri 1:20 andiny 3:20 zao ny voalaza. Numéri toko 1:20 andiny 5 aloha, andiny 5. Tsaronay ny azan-drano zay nohaninay maimai-pona tany Egypta mba mivoatango sy ny tongolo samy hafa karazana, fa izao dia maina ny ainay
tsy misy na inona na inona eto masony hoe afa-tsy ny mana ihany. Tamin'Andriamanitra nitondra zanak'Israely tany anefitra dia zao tovy amin'ny vadiny Lota, manenina ny hazan-drano sy ny voatango sy ny tongolo tany Egipta sy ny hena tany Egipta ny zanak'Israely. Leo mona aminaina any amin'ny nomeri 1:20 dia voalaza hoe mona aminaina ny am'tony mofomofo tony zay ozy ny zanak'Israely. Mona aminaina ny am'tony mofomofo manamana tsisy farany tony zay. Ryavana zany virus etin'ny Satana eto amin'ny planeta. Azagaga ianao amin'izao fotoana izao raha leo ny amin'ny fahamarinana tsisy kilema ny olombelona eto ambonin'ny tany. Zany voalazany Timoty 2:2 any aparany any ny olona izy dia angidihidy sofina ny amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Raha vao fampianarana mikasika ny soratra masina ka tsisy kilema ny toriana dia mona aminaina ary tena tonga dia allergika ny olombelona eto ambonin'ny tany. Mona aminaina. Raha vao mana zany ny resahana vary lanitra, sakafo lanitra, zavatra avy any an-danitra, sakafo men'Andriamanitra ny resahana. Raha vao ny voankazo rehetra ao an-tsaha ny resahana. Raha vao tafiditra Satana eo aminao no amin'ny fiarahamonina anankiray, mona aminaina ary leo ny olona. Zany mahatonga zao planeta zao miteny hoe tsy zony io didin'Andriamanitra io, tsy zony io baiboly io, tsy zony zany Andriamanitra zany, tsy zony zany testamenta taloha zany, tsy zony zany testamenta vaovao zany, tsy Andriamanitra zany Kristy zany. Mariky ny fahamona aminainany zany, ary mariky ny fidiran'ny Satana tsehatra eo amin'ny fiarahamonina. Dia mitranga averiko vakina ny 5 zao ny sain'ny zanak'Israely tany anefitra. Tsaronay ozy izy ny hazan-drano zay nohaninay, maimai-poana tany Egipta, maimai-poana hony a. Tsy hitandry zareo zany manaharotsaka, maimai-poana isan'andro. Tsy hitandry zareo tsony ny ranomasina mena lasa tany maina. Tsy hitandry zanak'Israely tsony le lozafolo tany Egipta, tsy hitadidiny tsony le fandringanana ny lamatorehetra tany Egipta, tsy hitany zany ary tsy fatany tsony. Fa ny Fahatendan-Kanina tao anatiny no ny baiko azy, Satana no ny baiko azy. Ary dia ozy izy zareo tsaronay ny hazan-drano zay nohaninay, maimai-poana tany Egipta mba amin'ny voatango, tongolo isan-karazana. Fa zao dia maina ny ainay ozy, tsy misy na inona n'inona eto masonay afa-tsy ny mana ihany. Dia zao ny 7:20 amin'ny nomeri 1:7 dia zao ny voalaza. Tenenin'Andriamanitra zany, ary Mosesy moa tamin'io dia nitaraina mihitsy, tomany mihitsy Mosesy Andriamanitra tsy zakako tsony mitondra an'ity fireneny ty, tsy vitako tsony ty Andriamanitra, sérieux tsy vitako tsony ty. Dia tamin'io fotoana io nasian'Andriamanitra mifidy olona 70 Mosesy anampy azy, hosorana oloolona anampy a Mosesy. Dia niteny Andriamanitra tamin'ny Mosesy, teneno an'ireo zanak'Israely reo izy fa omentsika heny reo, omentsika heny reo. Dia ry amin'ny 7:20 zao ny voalaza. Ka lazao amin'ny olona hoe manamasina ny tenanareo ho amin'ny apitso dia hinan-keninareo ka fa nitomany teo anatrehan'i Jehovah ianareo ka nanao hoe engane ka isan'ny mehena ho annay amin'ny ranomaso mihitsy ane, amin'ny ranomaso nangatahana reto zanak'Israely eto ivery any Egipta, angatahana hena, angatahana zavatra ohatran'ny tany Egipta. Ary diosy Andriamanitra teneno izy fa omeko zany ozy izy. Ary eo amin'ny 7:20 teo dia hoe 9:20 tsy indray andro hinananareo na ny 2 andro na adimina na afoloana na 20 andro azy, fa hatramin'iray volana mipaka dia mandram-pivoaka ny eo mivavoronareo ka harikoriko anareo satria nolavinareo Jehovah zay eo aminareo. Ka nitomany teo anatrehany anareo nanao hoe nahoana re no nivoaka tany Egipta izahay. Ryavana sakafo misy ifandraisana akaiky ny sakafo hohanina sy ny fahaverezana, misy ifandraisana akaiky tompoko ny sakafo hohanina sy ny famonjena. Noho ny Fahatendan-Kanina, noho ny filana tao anatin'ny zanak'Israely dia zao nalony verina any Egipta. Tomany mihitsy le 9 farany moa dia hoe 9:20 hatramin'iray volana ozy izy no hinananareo hena, mandram-pivoaka ny eo mivavoronareo ka harikoriko anareo satria nolavinareo Jehovah zay eo aminareo ka nitomany teo anatrehany anareo nanao hoe nahoana no nivoaka avy tany Egipta izahay. Lasa mise en question hatramin'ny famonjena tany Egipta.
ny atendakanina eto ary be dehibe am'zao tsika miteny zao ny mampifandray no zavatra reo hoe satria ny vonjen'Andriamanitra tsika satria ny vonjen'Andriamanitra tsika de tsy manina tsony na hoanina ary ny tanalahy na hoanina ary ny alika na hoanina ary ny olona am'zao tsika miteny zao nge misy lasopy placenta mihinan'olona zao ny olombelona am'zao tsika miteny zao mihinana alika mihinana tanalahy sy mihinana faty sy ny sisa de eto zany de zao le famonjena tany Egypta mihitsy no tsy tia ny zanak'Israely tsony no ny atendakaniny ko miantso ny rehetrarehetra am'ty androany ity tandremo fa miasa akaiky dia akaiky ao anatin'ny atendakaniny Satana amin'ny andro farany ary be dehibe amin'ny olona zay liakanina ohatra ny zanak'Israely no tsy manak-iverina amin'Andriamanitra reto zanak'Israely de alony mihitsy miverina any Egypta tsy maninana misy loza zato aza tsy maninona alony miverina any Egypta tsy rarahany zany ranomasina mena batisy zany tsy rarahany zany tsy rarahany zany didy folo mena azy zany fa aloha zay hiverina any Egypta tongolo sy azany rano ny ilaina ozy sakafo ny ilaina ary sakafo any Egypta fa tsy tony mana avy any an-danitra tony riavana ho allergika ny zavatra any an-danitra ny olona amin'ny andro farany do any amin'ny Timoty faharoa tsika Timoty faharoa manasanao aho zany ny famantarana hitranga ety ambon'ny tany amin'ny andro farany melohany eviany Jesosy eny amin'ny raha olanitra de ho alan'ny olona tsy ho tian'ny olona tsony ny zavatra avy any an-danitra ny tenin'Andriamanitra Timoty faharoa toko fahatelo de zao ny voalaza Timoty faharoa toko fahatelo ary ery amin'ny andininy Timoty faharoa toko fahaefatra azafady Timoty faharoa toko fahaefatra de zao ny voalaza andininy fahatelo fa ho avy ny andro zay tsy azakan'ny olona amin'ny fampianarana tsy misy kilema fa angidihidy sofina izy de amory mpampianatra ho azy araka ny filany tany any amin'ny nomero raiky amin'ny roapolo de Andriamanitra mihitsy mamona aminaina ny olona fa tsy ny mana Andriamanitra sy Mosesy mihitsy namona aminaina ny olona nomero toko fa raiky amin'ny roapolo andininy fahadimy de nanome tsidy any Mosesy sy Andriamanitra ny olona ary de mipotra ny menarana afy tany anefitra nandrigana zanak'Israely riavana tsy sakafo namona aminaina ny zanak'Israely fa Andriamanitra mihitsy de mitady mpampianatra izy sy mpitarika mitady atoko-pivavahana izy mifanaraka amin'ny filany mitady Mosesy izy mifanaraka amin'ny filany mitady Andriamanitra afaka mamaly soa ny filany izy riavana amin'ny andro farany zany mitranga ety ambonin'ny tany mitady olona ny olombelona amin'ny andro farany mitady fivavahana mitady hevitra mifanaraka amin'ny filany ny olona amin'ny andro farany fa tsy mila baiboly tsy mila didin'Andriamanitra tsy mila zany kanana izany tsy mila zany ranomasina mena batisa izany tsy mila zany fanekena didy folo zany ny olona tsy mila zany Jesosy Kristy zany fa inona ny zavatra mifanaraka amin'ny filany aizanao hitana zavatra afaka manome mamaly ny etaeta sy ny filana ao anatiny ao zay no ilainy amin'ny andro farany de hiverina any amin'ny Salamo valo amin'ny fitopolo isika Salamo valo amin'ny fitopolo ary ny andininy fito amin'ny roapolo andininy faraiky amin'ny telopolo azafady de nyrehatra tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra ka nahafatesana ny tremala teo aminy ary naripany ny zatovo lahy ny Israely soritan'ny baiboly manokana ny tremala sy ny zatovo riavana mifamadika am'le lohateny tamin'ny talohan'ny androany tandreminy ny arena tompoko tandreminy luxe eo ampelantananao tandreminy fiainana misy anao fa ny toerana misy anao de tady amaritra ny toetranao sady tady amaritra ny apitsonao eto zany de soritana manokana hoe dia namely dia nyrehatra taminy ny fahatezeran'Andriamanitra ka nahafatesana ny tremala teo aminy tremala miantso ny mpanan-karena rehetra sy ny manan-katao rehetrarehetra aza mitoky amin'ny arena isika aza mitoky amin'ny fananana isika aza mitoky amin'ny voninahitra sy ny seza ao ampelantanantsika isika tandremo aza ny filana no mamatotra ny fiainatsika faoka hiverina amin'Andriamanitra isika de naripany kosa ny zatovo anisan'ny famantarana manokana amin'ny andro farany tsy hanora isy reny tsy akatora isy reny ny tanora sy ny zatovo amin'ny andro farany riavana ripaka be dehibe ny tanora tany anefitra satria tendakanina
ary izy no mitarika amin'ny grevy, izy no mitarika amin'ny fiokona tamin'izany, tamin'ny andron'ny zanak'Israely tany efitra, fiokona amin'izao tsika amin'ny teny zao dia mampitandrina manokana. Tandremotsika zatovo, tsika foana no excité ny Satana dia mitondra grevy, fiokona eto amin'ity planeta ity, dia mahavarina sy mahavalalana ny ditra ny olombelona amin'ny fahatandrorana amin'izao fotoana izao. Ditra mirongatra amin'izao ny rongony, fifohana rongony, fisotroana toka, fanolanana amin'izao tsika amin'ity mirongatra, tsy filana hena ihany zany no nitranga tany anefitra, fa ditra, te aditra ny zanak'Israely, te aditra, te iopefy, te hanohatra an'Andriamanitra, ary te soritan'ity teny ity mihitsy hoe dia nirehatra tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra ka nahafatesana ny tremalahy sy ny zatovo tany anefitra. Ao amin'ny Salamo 8:7, andininy 4:10, 4:10 tapany bidy zao voalasa. Nefa nakafanan'Andriamanitra avy indrindra izy ka niodina taminy, ary ny teny vavolombelony tsy nitandremana. Riavana ny 10 minitra farany zany rahantsika dia zao, ny fiafaran'io resaka io dia zao, le teny vavolombelon'Andriamanitra mihitsy, ny didy folon'Andriamanitra mihitsy no naharikoriko any zanak'Israely tany anefitra. Andiny Salamo 8:7, andiny 4:10 dia zao, ary ny teny vavolombelona tsy nitandremana, fa niemitra izy ka nivadika tahaka ny razana, dia nany tahaka ny tsipika manjiona. Averiko indray, ary niemitra izy ka nivadika tahaka ny razana. Raha vao misy didy folon'Andriamanitra, raha vao misy ny sabata, raha vao misy hoe sarin-javatra voasikotra, raha vao misy azaman'Andriamanitra hafa afa-tsy zao ihany, raha vao misy azamanona foananarin'Andriamanitra, raha vao misy amin'ny Kristy ny resaka anankiray, dia miodina ny olombelona miala amin'Andriamanitra. Eto amin'ny Salamo 8:7 manambara fa ny tena antony na tonga ny zanak'Israely niemitra dia ny didin'Andriamanitra. Tsy tiany ny olombelona ny didin'Andriamanitra, satria ny tao anatin'ny zanak'olombelona dia fa Satana tamin'izany fotoana zany. Riavana zao voalaza amin'ny Salamo 4:100, andiny 10:20, Salamo 4:100, andiny 10:20, mamarapara antsika amin'izao 4 minitra farany zao. Salamo 4:100, andiny 10:20. Nomeny azy zay nylainy kanefa nampahazina kosa izy, tany anefitra zany ity a. Nomen'Andriamanitra azy zay nylainy kanefa nampahazina izy, dia eo amin'le izy misy marika kely ray, dia ndikany hoe ray zany ery ambany dia ny fanainy. Ka raha verina vakina le teny zany dia zao, dia nomen'Andriamanitra azy zay nylainy tany anefitra kanefa nampahazina ny fanahiny. Zany ny zavatra nitranga tany amin'ny Salamo 8:7. Zay rehetra nangatandra reo tamin'Andriamanitra, na tongolo, na hazandrano, ninonino, na hena, na fialana amin'ny didin'Andriamanitra, tsy nampaninina an'Andriamanitra zany, na velan'Andriamanitra nara-po tamin'izany ny zanak'Israely, fa nampahazina ny fanahy. Ary zany ny zavatra misy eto ambonin'ny tany amin'izao tsika amin'ny teny zao, mangataka amin'Andriamanitra ny olombelona, inona no hoaninay, inona no sotronay, leo any didinao zay Andriamanitra, leo an'izany Kristy zany zay, leo any Baiboly zay, fa zao ihany. Zay le any amin'ny Isa 4:4 misy vehivavy fito izy miazona lehilahy anankiray manao hoe ny anina ihany no hoaninay. Deo vakina kely zay vetivety azafady, ary zay ny amaranantsika tanteraka zao fotoana androany zao. Isa 4:4, Isa 4:4, raisy ny baibolinao vetivety, ary vakitsika ny andininy voalohany. Isa 4:4 andininy voalohany, ary amin'izany andro zany dia izy vehivavy fito miazona lehilahy ray manao hoe ny hanina ihany no haninay, ny lambana ihany no tafianay, fa zao no angatahanay, oka ho tononona amin'ny anaranao zahay ka afao tondromaso. Zany ny zavatra hitranga amin'ny andro farany, anaraka an'Andriamanitra ny olona, fa tsy mila ny didin'Andriamanitra, tsy mila ny sitrapon'Andriamanitra, tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra, fa zao kosa oka ho izy atao hoe kristianina izahay. Zay le hoe tia firenenitra izy dia manao amiko hoe tompoko, fa ny fony lavitra. Mangataka anao a, zany mahatonga an'izao avertissement eto ambonin'ny tany zao, manomboka ame miala amin'Andriamanitra ny olombelona, manomboka ame atendan-kanina, tsy filana hanina fotsiny, fa manomboka mila zavatra ohatrany zavatra any Egypta. Egypta dia tandindonyity planeta misy atsika ity, Kanana dia tandindony lanitra, ny zanak'Israely dia tandindon'ireo olon'Andriamanitra amin'ny taonany olona ho an'ny Kanana. Riavana leo any an-danitra ny olombelona,
maniry zavatra eto ambon'ny ty tany ty ny olombelona mba ho atao daholo ny zavatra eto ambon'ny tany saingy atao hoe kristianina izy am'izay fotoana izay nyanina ihany ohatsy izy no hoaninay ary lambana ihany no tafianay ka nyray minitra sasany rahantsika de izao mibebary ireo olona mibeba isika fa efa tonga eo amin'ny fotoana sy ora farany ahataperan'ny tantara ity planeta misy atsika ity manasanao manokana ho avy Jesosy efa eo akaiky ny lanitra isika misy iram-panakanto anankiray zay hoe efa eo amorony mandrakizay isika eo amorony mandrakizay sy fiaina mandrakizay isika aoka tsy olanina amin'ny sakafo ny ray mihinana oka tsy olanina amin'ny filana zay ny ray mandeha ny ray manao fotsiny mandalo ny fiaina mandrakizay foka etoraka eo amin'Andriamanitra ianao ivavaka isika Andriamanitra misaotra anao zay amin'ity androany ity misaotra sy mideranao zay Andriamanitra ampisy Andriamanitra atsiaro lay ohabolana 14 manao hoe misy lalana everiny olona ho mahitsy satria betsaka ny manaraka an'izany kanefa de mitondra ny amin'ny fahafatesana ampisy Andriamanitra mba tsy anaradreny rano ampisy Andriamanitra mba tsy anaraka ny filana atao anatina iato fa ampisy Andriamanitra hibanjina ny Jesosy ampisy andinika ny teninao fa ao misy ny fiainana mandrakizay ary fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalana tokoa ny teninao Andriamanitra ka mendrika ao arahana amin'ny anaran'i Jesosy amen. Sedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray amina